Fa vaovao farany izay voaray eto am-pelantanana dia nisy nandoro ny orinasa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany Sambaina ho tanterina amintsika moa ny andindininy mahakasika an'izay rehefa tonga ny fotoana fa hotohizantsika hatrany eo amin'ny lafiny politika ihany. Tao aorian'ny raharaha teny namontana dia niverina hita indray ny solombavam-bahoaka Lantoura Kotomanga nidina teny amin'ny boriboritany faharoa teny amin'ny fokontany Miandrarivo izy tamin'ity anio ity. Raharaha namontana izay nainona farany any Lantoura Kotomanga solombavam-bahoaka avy eo anivony ny boriboritany faharoa. Tsy mbola te hiresaka mahakasika an'izany anefa izy raha ny hita tamin'ity androany ity. Tao aorianan'ny namontana iny moa zany dia nisafidy ny angina ny tenako satria be dia be ny hevitra izay mifamaofao tamin'ireny dia napetraka zany le izy hoe alao angina aloha satria misy ny teny soratra masina izay nalaiko hoe izao no hiady anareo fa ianareo kosa angina. Anisan'ny antondian'ny teny androany moa ny fijerevana ireo ray aman-dreny sy mpianatra amin'izao fidiran'ny taom-pianarana vaovao izao. Nisy ny fizarana kitapo izay misy 500 ho an'ireo ankizy avy eo amin'ny fokontany Miandrarivo Ambanidia. Tolo-tanana izay niarahan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny association indien. Amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao dia hitako ny fahasahiranana izay mahazo ny ray aman-dreny, hita ny fisondrotan'ny fiainana, ny tsy fandraisana anjara ny fitondrana loatra dia tonga izahay toy ny fanaonay isan-taona dia manao mitondra ny anjara tokonay zany amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia nanolotra kitapo, kahie sy fitaovam-pianatra zany.